ambakaina le vahoaka satria tsy mahay manoratra sy tsy mahay mamaky teny izy nakabiazandreo vahoaka aty rano be reo. Inona moa le fanambakana atao am'le vahoaka hoe ho azy tombontsoa tsy haiko mihitsy nyreo azy milaza azy manampaizana ny atuliara reo a tombontsoa inona moa jereva aloha ny expérience misy am'izao fotoana zao a ny zava-misy ny réalité misy a any Fort Dauphin am'izao fotoana momba ny projet QMM sy any Ambatovia am'izao fotoana ary farsy Tamatavy zany. Hatramin'ny Tamberimbidy tokony ho azon'ny commune amin'ireo toerana efa misy fitrandrahana amin'izao aza mantsy lasa nalain'ny fanjakana foibe avokoa hoy izy Serge Zafimahovo. Ny vola tokony ho an'ny collectivité territoriale centralisée makaty Antananarivo. Hoe lazainy zareo fa hoe tsy manana hony capacité d'absorption na hoe tsy manana fahaizana ny tatana an'le vola hony ny collectivité territoriale any fa misy fomba fa tsy mitazona zany tsy mitazona zany zavatra resahany zany de le izy zany a raha tadiditsika tao anatin'ny zavatra navoaka ny zala zany de hoe misy 80 millions de dollars ozy efa azo de 40 millions de dollars ozy a ho an'ny foibe de 40 millions de dollars ho an'ny collectivité territoriale. Aza mandainga satria volany ristorina ary am'izao fotoana zao ny Fort Dauphin sy any Ambatovia any Tamatavy ampiakarinao aty Antananarivo.